Namorona application mobile ho an'ny olona miakatra antsehatra. Izay no nanaovako ny anarany hoe stage na hoe sehatra. Raha tsorina ilay application dia application fandaharana hira. Izaho mantsy mitendry mihira sy mitarika any am-piangonana. Dia ao anatin'izany mijongle application be dia be miaraka amin'ny taratasy. Dia fihirana FFPM, fihirana fanampiny, fiderana ao amin'ny fiangonanay. Dia miampy ny hira avy amin'ny fiangonana hafa sy VAM sy ny artista ohatran'ny Rija, Enika sy ny sisa mety hiraina ao am-piangonana daholo. Dia sahirana satria tsy afaka na dia atao ary mametraka clé ihany. Dia rehefa eo amin'ilay application na site web dia tsy afaka manao an'izay. Dia rehefa mihira nefa dia ilaina koa manoratra naoty. Ohatra fotsiny hoe anjarako na mihira eto amin'ity partie ity. Dia raha te hanao an'izay dia manokatra application naoty na Word indray dia manao copier-coller dia marquer an'ilay zavatra rehetrarehetra. Dia avy eo ireo hira ireo mila alahatra dia entina eny ambony sehatra. Dia fanampin'izay nefa io fandaharana hira io koa mety miovaova mandritra ny fotoana anaovana an'ilay mandritra ny fotoana hiakarana antsehatra na aloha kely fotsiny ny fiakarana antsehatra. Dia mikorotana sady sahirana. Dia izaho nefa tsy afaka mandany fotoana be satria mbola betsaka ny asa sy ny andraikitra mila raisina dia lasa latsaka ilay priorité an'ilay izy dia lasa tsy vita tsara indray ilay zavatra tiana atao. Dia tsy hoe ilay application hafa sy ilay taratasy akory no misy olana fa ataoko hoe manana ny antom-pisiny izy. Mino aho fa tanterany tsara ny antom-pisiny satria tsy ny olona rehetrarehetra no atao hoe mitovy olana amiko fa izany ary nefa henoiko hoe be dia be ny olona manana olana ohatran'izay anahy izay. Dia hitako hoe manokatra lalana vaovao raha misy application mamano ireo olako ireo dia arak'izay lazaiko izay hoe mino aho fa betsaka ny ohatranahy hoe raha mivaza olana izay dia afaka manana tombotsoa avy amin'izay. Dia nanamboatra an'ity application ity tsy hoe vita fa ataoko hoe efa manampy be izy na izao ary. Dia mbola tsaraina foana fa zaraiko aloha ny zavatra efa vitany. Dia izao tonga dia manomboka amin'ny zavatra efa vitany eny ambony sehatra. Rehefa eny ambony sehatra dia milamina tsara. Satria fantatro tsara hoe reto ny programa, ity indray izao ny hira, eto no misy an'izao. Dia rehefa mihira dia hitako ny zavatra ilaiko hita rehetrarehetra rehefa eo amin'ilay pagin'ilay tononkira na eo amin'ilay pagin'ilay lahateny mety efa nomanina. Dia rehefa vita ny hira dia hiditra amin'ny zavatra manaraka dia afaka mi-swipe fotsiny dia tena hoe milamin-tsaina izany e. Milamin-tsaina miakatra antsehatra, tsy misy zavatra mikorotana, ny organisation rehetrarehetra efa milamina daholo. Dia asehoko anareo hoe ahoana ny anaovana an'izany. Fa misy zavatra vitsivitsy afaka manampy antsika ihany mialohan'ny itenenako hoe ahoana ny nandrafetana ilay fandaharana teo. Voalohany aloha ireo hira ireo ao anatiny ao ireo na ilay FFPM teo na ilay hira teo dia efa ao anatin'ilay application daholo. Dia raha ohatra tsika ka hoe hijery hira fotsiny ohatra ny ataontsika dia hinoko hoe haingana tsara ilay expérience manao an'ilay izy manao recherche fotsiny tsika dia manokatra an'ilay hira. Raha artista no tadiavintsika fa tsy tadidintsika ilay hira dia eto amin'ilay artista fotsiny tsika dia avy eo manokatra an'iny dia hitantsika ny listin'ilay hiran'ilay artista. Dia ohatran'izay koa raha hijery firana. Raha hijery hira ao anaty firana indray dia ato amin'ity hoe songbook ity no mampiditra laharana na mampiditra tononkira afaka hikarohana ilay izy. Dia hita ilay izy. Dia afaka tonga dia eo ohatra raha ohatra hoe hira iray fotsiny no tadiavina. Misy an'ity hoe répertoire ity. Ny tanjona amin'ilay izy dia afaka mampiditra hira ao anaty répertoire ianao. Azontsika eritreretina ohatran'ny hoe favori ilay izy raha ohatra ka izay fotsiny ny atao hoe ampidirina ao anaty répertoire fotsiny dia afaka recherche-ny ery ambony rehefa avy eo. Fa ny tombony dia afaka catégorisena ilay izy. Ohatra izao mampiasa an'ilay izy any am-piangonana
dia afaka ampiako hoe ity momba ny fanahy-masina, ity momba ny fanatrehan'Andriamanitra, dia mora amiko mitady an'izay ohatra rehefa ao anatin'ilay fotoana. Dia afaka modifiena ihany koa ilay hira. Ohatra hoe ilay niteneniko teo izao, ohatra hoe raha hiteny hoe eto ny mihira, dia afaka mamaritra an'izay izaho. Rehefa ohatra ilay izy ka avy ato anaty répertoire, dia azoko ovaina ilay izy, azoko ovaina ilay titrany, dia afaka manampy clé, tempo, time signature. Dia avy eo afaka mivadika amin'iny version koa iny na ihany koa mijery an'ilay version an'ilay original foana. Fa tsy voatery hoe tsy maintsy manitsaka an'ilay original rehefa mijery an'ilay version koa. Ny fihirana fampiasako afaka apetrako eo amin'ny accueil. Dia mora amiko mijery an'ilay hira rehefa avy eo afaka hoe vao manokatra ilay application izaho izany dia hitako hoe afaka tonga dia mijery hoe FFPM laharana fahazao. Tsy mila mivadika application izany raha te hijery tononkira amin'ny fihirana samihafa. Dia afaka manoratra lahateny koa, ohatra hoe ho antsika mampiasa liturgie izao ohatra, dia efa misy zavatra mahazatra, dia afaka tonga dia ampidirina ato dia avy eo raisina fotsiny ilay izy, avy eo rehefa mandahatra an'ilay izy. Dia mety ho lahateny, mety ho fampianarana, mety ho kabary, mety ho tononkira vaovao vao soratana, dia ato amin'ity hoe take ity no misy an'ilay izy. Dia farany sady lehibe indrindra rehefa mamorona fandaharana na setlist na playlist koa ny ahafantarantsika anazy, dia afaka tonga dia mamorona aloha, dia mampiditra an'ilay anaran'ilay izy dia avy eo afaka mampiditra hira avy eto tsika, na hira na ilay zavatra tao anaty répertoire antsika, na mety lahateny na mety ihany koa afaka mampiditra hira avy any anaty fihirana. Eto koa tsika afaka manampy section na fizarana an'ilay ao anatin'ilay fandaharana. Dia avy eo ireo rehetra ireo azoko réarrangena, azoko alamina izany, ovaina ny laharana voaloha, ovaina hoe inona indray ny faharoa, dia azoko fafana ihany koa hoe misy hoe tsy atao indray hono ity. Dia rehefa manomboka ny fotoana dia klikeko fotsiny ity hoe show time ity. Mety io vao hoe perform na start eo any aoriana satria mety misy tsy mahazo an'ilay hoe show time. Dia raha iny ampovoany ohatra no mijery an'ilay lisitra indray, mety hoe niverina tany aoriana, dia te hiditra eny ampovoan'ilay laharana teo, dia afaka swipeko mankaty ankavia fotsiny ilay toerana tiako hidirana, na hira io na section io na inona, dia tonga dia eo amin'iny manomboka. Dia izay ilay application amin'ny ankapobeny. Dia raha misy liana hoe fa maninona ary no natao tamin'ny teny anglisy ilay izy dia voalohany aloha teny anglisy no manavanana anahy. Dia faharoa tiako afaka ampiasain'olona avy amin'ny firenena hafa be dia be ilay izy teny anglisy no be mpampiasa amin'izao dia andalana mampiditra tononkira amin'ny teny anglisy koa. Farany isan'ny teny ofisialin'ny malagasy ny teny anglisy hatramin'ny nanovan'ilay frantsay iny lalam-panorenana tamin'ny 2010. Raha hitanao hoe mahasoa anao dia téléchargeo ao amin'ny Play Store sy App Store. Io ny anarany Stage the Performers App. Dia raha misy tianao zaraina, tsapanao amin'ilay application dia misy lien mankato amin'ity fandraisana feedback ity. Afaka mizara ao ny olona rehetrarehetra dia sady mahita ny hevitry ny olona hafa, afaka miteny hoe izaho mba mitovy hevitra aminao, ny anahy io hevitra io ihany fa mety misy miova kely dia efa zaraiko ao koa ny lien. Dia ahoana ary izany no tohiny? Hoe mbola be dia be ny fanatsarana ao anatin'izany hoe afaka mandahatra ianao anaty telefona dia avy eo mba tsy misahirana intsony ilay mpanao PowerPoint any am-piangonana ireny, fa mba tonga dia ampifandraisina amin'io fotsiny ilay izy dia afaka ohatra anao ihany izy mba tsy misahirana fa mba manao next fotsiny dia efa miseho indray ny zavatra. Mba manao next fotsiny dia efa miseho indray ny zavatra manaraka. Dia ny fonctionnalité hafa koa partage,
entre mpitendry ohatra na amin'ny namana mpihira mba tonga dia hoe efa nisy anankiray nandahatra an'ilay izy an, dia afaka tonga dia zaraina fotsiny hoe ity ilay izy. Dia avy eo ilay namantsika mba miswipe fotsiny an, tena hoe izay ilay hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao an. Tonga dia mampiadina ny namantsika mihitsy tsika. Ohatran'izany koa ny synchronisation an, ao anatin'ny planina daholo izao an. Hoe afaka hoe amin'ny telefona ianao ohatra no mandrafitra an'ilay izy an, dia avy eo tablety atao hoe lehibehibe kokoa hoentinao eny ambony sehatra rehefa avy eo an, mora mahita ianao hoe ay ohatr'izao ny fisesilay izy an. Dia ohatran'izay ihany ny fampiasana azy. Azonao ampiasaina amin'ny tablety ilay application na zao ary an, na amin'ny Android na amin'ny iPad an. Dia ilay site web an izay ampidirana hira sy artista, io koa efa andalam-piasana amin'io aho izao. Dia ity application ity an, dia mijanona maimaimpoana. Na dia hoe efa misy fanatsarana entina foana ary ilay izy an, ataoko hoe farafahakeliny an, mety isa tapa-bolana eo no manampy fonctionnalité vaovao amin'ilay izy an, dia hijanona maimaimpoana io. Fa atao hoe misy fonctionnalité andoavam-bola ho an'ireo mampiasa cloud ohatra, satria andoavam-bola ilay izy. Dia ohatra hoe hanaovana synchronisation ho an'ny olona tena hoe mila be an'izay zavatra izay an, ohatra ilay niresantsika teo ambony hoe mety hoe manana appareil maro izy an, dia mety hoe miasa izy amin'ny smartphone an, dia miakatra eny ambony sehatra miaraka amin'ny tablety an, dia any anabakabaka any, any anaty rahona any no ry zareo no hitehirizana anazy, rahona mandany vola. Dia raha hitanao hoe mahasoa anao an, dia afaka manao fotsiny ianao hoe misaotra tompoko ao anaty commentaire an, dia izaho koa moa misaotra anao an, nihaino hatramin'ny farany, dia mirary soa.